Fantatsika izao milohana ny boatsika dia misy nandeha anankiray vaky koa tamin'ny herinandro ity ifetsaka toko fa efatra ny andininonika ny andininy fifito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo izay mampatsiahy indray atsika zanak'Andriamanitra hoe isika dia olo vaovao amin'ny Kristy. Amen. Tena hoe olona vaovao tsika amin'ny Kristy tena tsy mitovy amin'ny taloha intsony ianao, tsy ny olona taloha intsony isika fa tena hoe olona vaovao ary ao anatin'izany dia mampatsiahy atsika tompo hoe tena tokony miaina araka izany isika, mifaly ao amin'ilay maha olona vaovao atsika ao amin'ny Kristy. Amen. Dia ndao iaina atsika izany ampatsiahivin'ny tompontsika ao anatin'ity amin'ity androany ity tena hoe hifaly ao aminy ao anatin'izay ilay hoe mahavaovao atsika ao amin'ny Kristy izay ary iaina atsika izay. Amen. Ndao tsika hivavaka dia tena hoe hoverimposaona amin'ny tompontsika satria nataony vaovao, tsy tony amintsika, tsy tony amin'ny mahaizy atsika, tsy tony hoe satria tsika mendrika fa noho ny amin'ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Ndao tsika hisaonan'Andriamanitra. Raha eo misaonao izay afaka miaraka eto indray amin'ny androany ity misaotra betsaka ny amin'ny fotoana omenao anay fiangonana afaka miaraka mideranao mamevona anao ary indrindra misaotra noho ny amin'ny fahasoavanao izay tena hoe tsy tany ritra, izay tena hoe famindram-ponao eo koa izay vaovao aminay isa-maraina avao zao anay isa-maraina famindram-ponao. Misaotra tompony ny amin'ny nanaovanao anay olo vaovao aminao, nanaovanao anay olona marina sy masina eo anatrehanao noho ny amin'ny fahasoavanao tompo malala. Dia tena hoe atolotra ianao ary ity fotoana androany tompo malala tena miandrandra izay ary manatena ny fanatrehanao, tena hoe miandrandra izay ianao hiteny aminay, miandrandra izay tompo malala tena hoe ianao hiasa ty anatinay sy amin'ny alalana tsirairay avy manatena anao zay tompo amin'ity androany ity dia tena hoe mangataka tena ianao anomana ny fony tsirairay avy mba tsy hospekta fotsiny eto malala na hoe jerijery fotsiny ny zavatra mitranga ity aloha ety fa tena hoe anatena ny voninahitao, anatena ny fahalebiazanao, anatena ny fahatsaranao sy ny teny izay miteny aminay manitsy anay mananatra anay manangana anay mampahery anay malala androso lalina ao anatin'ny fiarahana aminao, androso lavitra anatin'ny fiarahana mandeha aminao. Dia misaotra betsaka Jesosy ho anao voninahitra rehetra. Amen. Mahereza raha isany. Tsika tsy androny tsy iverana mo iderato fa tonga dia ideratontsika nandratra ny anarana toy izany vavakao ao fanandrantana anazy dia maro tsara indrindra ianao misaotra fa eto ianao miaraka aminay na misy ny jiro na tsisy ny jiro na misy ny zava-maneno na tsy misy ny vavany afaka mideranao tanany afaka mitehan-tanana fiderananao Andriamanitra dia midera sy namezonahitra anao izay no ny amin'izany nanomezanao any tanana, nanomezanao any feo, nanomezanao anay fanahinao tarika ny ao anatin'izany fiderana izany manazatra anao izay tompo ny amin'ny fahasoavanao miavaovana Israel miavaovana Israel dia tena tsy tsara izay deranao androany tsara itondravana ianao misaotra Jesosy miasorano sy misaotra fa misadaka zava-matena fanavotana anay misaotra fa amin'ny anaty hery ianao miavaovana ivasinao kanao marary izay na sitra miavaka amin'izay ianao
zavatra folo tokony ho fantatsika momba ny mahamambra amina fiangonana amin'ny toerana. Zavatra folo tokony ho fantatsika momba ny mahamambra na hoe mampiambana ao amin'ny fiangonana amin'ny toerana izany. Tsapako hoe rariny loatra raha ohatra ka hitoy amin'ny loha-hevitra io isika androany. Amin'ny herinandro dia folosolo loha-hevitra anankiray hafa indray mety miala amin'izay kokoa no rahantsika mijery. Fa tamin'ny heriny isika miala mijery an'ilay loha-hevitra. Ina loha-hevitra tika tamin'ny heriny? Zavatra folo tokony fantatra momba ny fiangonana amin'ny toerana. Dia araka ny teneniko hoe rariny loatra raha ohatra ka hianatra bebe kokoa manodidina an'izay mahamambra amin'ny fiangonana toerana izay isika androany. Mino fa tao anatin'ny fampianarana tamin'ny lahady iny dia nipetraka tao amin'ny fotsika tsirairay avy nivesatra zany fiangonana antoerana izany, ary hanome lanja bebe kokoa an'izany isika tsirairay avy. Dia araka ny filazana teo dia miasa botsoavo zao manomboka ngamba ny tonga dia omena titre mihitsy le izy ilay hoe cours ADN. Raha mianatra siansa isika dia mahafantatra fa ny ADN sida inona nucléaire izy. Zay efa ela be any tsy nanao an'izany. Fa ny ADN dia ny ataoko hoe ny zavatra kely indrindra mahaolona ny olombelona anankiray na mahazavatra ny zavatra anankiray. Dia fototra ahafantarana ny zavatra anankiray ny ADN. Dia izay no hanomezantsika anarana anazy amin'ny hoe cours ADN. Izay zany ny zavatra ataontsika amin'ny asa botsy ho an'ny mpitarika rehetrarehetra, ary isika rehetrarehetra mbola andalo amin'izay ihany koa ho antsika fiangonana fa halamina ilay izy. Zany hoe ireo mpitarika isa-tsokajy no hanomboka an'izay cours ADN izay hijerena inona le izy? Hijerena ny fotom-pampianarana fototra hijolonja fiangonana toerana izao. Hijerena inona ihany koa? Reo soatoavy na ny valeur ozy izitsika, ny missiona na ny fanirahana. Tsy iraka olona fa ny fanirahana no missiona. Inona ny missiona ny fiangonana? Dia ho averina anatin'ny cours ADN io ihany koa inona no vina ny fiangonana. Dia inona ihany koa ny rafitra sy ny ataoko hoe ny affiliation na dia hoe tsy dénomination ary isika dia fantatsika bebe kokoa hoe inona le affiliation antsika amin'ny teboka ara-teolojika sy teboka ara-tsokajy izay misy eto amin'ny tontolo kristianina eto amin'izao tontolo izao. Dia mino fa tokony haninantsika tsirairay avy ny afantatra an'izany. Ary raha eto isika dia eto amin'ny fahalalana feno hoe inona marina moa ity fiangonana ity, miara-manana an'izay ADN anankiray izay isika. Dia amidatra an'ilay izy hoe raha lina ianao ka ozy izy anao hoe zato tsy anatin'ireo mpitarika ilay voalaza ireo fa lina nefa ny te-hanatrika. Dia ho eto ny premier anao dia tongava eto ihany koa fa afaka manatrika soamantsara ianao tsy manino fa vao mainkarany arahabasoa raha lina ho amin'izany ianao. Iresaka kely momba ny fiangonana amin'ny lafiny ray fampijirana ihany koa hoe azo sokajiana anankiroa ny fandraisana ny fiangonana amin'ny ankabeny. Dia ny voalohany anatin'izany dia ny fiangonana universaly na fiangonana maneran-tany. Tany amin'ny fiangonana lehibe moa anisan'ny mpanao an'izany isika koa tokony hahalala farafahakeliny an'ireny karazana fanekem-pinoana izay niarahan'ireo ny apôstôly ohatra niaraka nametraka an'io ihany koa ireo ray ny fiangonana tamin'izany fotoana izany nametraka reny fanekem-pinoana izay inony fiangonana protestanta amin'ny ankabeny ireny. Dia ny fanekem-pinoana apôstôlika ohatra dia milaza hoe isika mino ny fanahy masina sy ny fiangonana maneran-tany na hoe fiangonana manerana zao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina. Dia raha miresaka an'io isika rehefa mieritreritra an'izay na manonona an'izay fanekem-pinoana apôstôlika izay dia ny tonga ao an-tsaintsika dia ilay église universelle na hoe fiangonana maneran-tany. Olona avy amin'ny firenena samihafa izy io avy amin'ny vanim-potoana samihafa nanomboka tamin'ny fanorenana zao tontolo izao ka hatramin'ny fiafarany zao tontolo izao. Andriamanitra no tena mahafantatra azy. Tanatin'ny vanim-potoana samihafa tavy amin'ny kolontsaina samihafa. Ary ny zavatra tena mampiavaka ny fiangonana universaly na fiangonana maneran-tany dia samy tiano avokoa ny ao anatiny eo.
ary Andriamanitra izy tena no tena mahalala eo. Dia ny zavatra faharoa indray tokony fantatsika dia ny fiangonana an-toerana. Ny fiangonana an-toerana dia fanehoana azo sampiahitanana ny fiangonana universel na ny fiangonana maneran-tany. Ary tokony ho zava-dehibe ny mampikambana feno ao anatin'ny fiangonana an-toerana anankiray. Satria ny mampikambana anao ao anatin'ny fiangonana an-toerana anankiray dia manamarika ny mampikambana anao ao anatin'ny fiangonana universal mihitsy na ny fiangonana maneran-tany. Dia reto misy tebika anankifolo tokony fantatsika momba ny mampikambana ao amin'ny fiangonana an-toerana anankiray. Izao fiangonana eto Faralahy zao dia fiangonana an-toerana anankiray. Ny voalohany amin'izany dia tsy ao anaty baiboly izay le hoe mampikambana anaty fiangonana an-toerana anankiray izay, kanefa voasoritra tsara ao anaty baiboly. Fanomakely nareo misy teny maromaro reto na dia hoe hevitra sy concept na idée lay hoe mampikambana amin'ny fiangonana an-toerana. Dia reto misy teny izay fampiasantsika amin'ny andavanandro fa tsy hita ato anatin'ity mihitsy, fa asehony sy voasorotsoritra ao anatin'ny baiboly. Voalohany amin'izany dia Trinité ohatra. Tsy mahita an'izany teny izany ianao na hamaty avy ao amin'ny Genesis toko voalohany ka hatrany amin'ny Apokalypsy toko 4:20. Andriamanitra dia telo izay iray. Anisany anankiray anatin'izany koa ohatra rehefa manomboka mianatra mandalina bebe kokoa ny finoana ianao dia misy teny antsoina hoe substitution pénale. Tsy ho hitanao ao mihitsy izany. Na hoe Jesosy natao fanatitra ho solotsa azy ho atsika, fa solosolitany baiboly izay dia farany namorona tena ny teolojiana mba ahafahana manotsotra an'ireny zavatra ireny. Anisan'izany koa ohatra hoe révélation progressive, hoe mandeha tsikelikely ny fanambarana ny fahamarinana ivon'ny baiboly. Dia tsy ahitan'izany mihitsy ianao hoe aiza ny révélation progressive, fa rehefa mamaky an'ilay izy ianao aika ny tsikelikely ny fanambarana an'ilay zavatra ivon'ny baiboly. Fa ity no mahatsikaiky na le teny hoe baiboly aza tsy hitanao ao anaty baiboly. Ny sakramenta fa reny terme rehetrarehetra reny dia fanafehezana hevitra izay hita ao amin'ny baiboly. Dia izany hoe tsy mivantana, tsy hita mivantana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ireo teny ireo, kanefa ny ampiasaintsika tsara ary tsy tokony olana ny fampiasantsika azy. Tsy fahadosoantsika raha mampiasa an'izany sika. Dia araka ny teneniko teo amin'ilay teboka voalohany dia hoe tsy ho hitantsika mivantana ao amin'ny baiboly, izany hoe mambra ny fiangonana an-toerana izany. Ny hitako nanakaiky anazy indrindra fa mandia ny ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7:7 izay misy an'ilay hoe teny hoe isan'ireo, dia manambara ohatra hoe miteny an'izay le hoe mambra ny fiangonana nanampiana ho isan'ireo. Dia io angamba ny anisany hitako manakaiky indrindra. Kanefa na dia tsy hita ao amin'ny baiboly ary dia voasoritra mazava ao tsara izany tokony mahamambra ao anatin'ny fiangonana an-toerana anankiray izany. Ohatra hoe fantatra tsara zao ohatra ny 20 hoe mambra tao anatin'ny fiangonana voalohany tao amin'ny efitrano ambony. Asan'ny Apôstôly toko voalohany 1:10. Ary fantatra ihany koa rehefa amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:2 hoe tokony ho telo arivo izany hoe voaisa tsara ny olona nanampiana ny isany. Dia mbola averiko indray ny teny sy baiko mazava dia tsy hita, fa ny hevitra izay ambara dia hita ao anatin'ny baiboly. Amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 1:1 ohatra dia misy an'ireo mpitondra tena helenista izay isan'ireo fiangonana mambra mpikambana tao anatin'ny fiangonana Jerosalema. Izany hoe tsy vagy le izy fa fantatra mazava tsara hoe manantena helenista zany jios izay miely tany am-pielezana tany izay tsy manana kolotsaina grika kokoa fa tsy le kolotsaina jios. Dia fantatra ihany koa hoe ireo vehivavy ireo dia sahirana fa tao anatin'ny fiangonana, izany hoe
misy fahafantarana bebe kokoa andreo mpikambana ireo hitatsika zany ambara ny soratra masina. Dia zay le voalohany hoe tsy ao anaty baiboly ny zay hoe mahampikambana anaty fiangonana toerana zay kanefa voasotra mazava tsara ao anatin'ny baiboly kosa nefa. Ny faharoa tokony ho fantatritsika dia hoe hatrany amin'ny testamenta taloha dia efa hita ny isan'ny fireneny Israely. Efa nisy an'izay fanisana izay. Inona ny bokin'ny fanisana? Nanokanan'Andriamanitra boky anankiray mihitsy azy nomery fanisana isa-poko tao a Israely io boky io. Zany hoe rehefa avy navotan'Andriamanitra tany amin'ny fahababona ny olona dia no isany mazava tsara hoe iza no isany ao anatin'io. Dia tahaka an'izany ihany koa isika rehefa navotan'Andriamanitra tamin'ny fahababon'ny fahotany dia tokony voaisa tsara, fantatra tsara hoe isan'ny fiangonana amin'ny toerana anankiray. Fantatra tsara tamin'izany fotoan'izany hoe iza no izy. Misy film série mampiomehy kely zay hoe The Promise no izay raha tsy diso aby mbola miteny anglisy le izy dia somary manao sketch an'ilay fiampitan'ny vahoakan'ny Israely nivoakan'ny ranomasina mena nakaty amin'ny le désert le film. Dia mampimehy misy personnage anankiray zay mampimehy be eo anatin'ny izy afaka raha tsy diso ako afaka jerena amin'ny YouTube le izy. Egyptianina le razoky fa somary nisisisika tao amin'ny zanak'Israely dia tafatsiropaka dia avitra dia miaraka tany amin'ny zanak'Israely. Dia rehefa atao ny fanisana hoe iza mialina dia ray ana taranakray alina dia ray dia miarainy mandosinositra foana tsy manaky hitondroina hoe ary ianao izy. Fa izay le izy fantatra tsara hoe iza no izy. Ary misy ny anatiny sy nisy ny velan'ny foko tao anivon'ny fireneny Israely. Ny nampiavaka ny fireneny Israely dia sady fireneny izy io no fiangonana. Azay ny fahadisoan-kevitra ananan'ny olona sasany indraindray mieritreritra tokony sady ho fiangonana no sady firenena ny firenena malagasy hoe Madagasikara tsy misy manatsy an'izay faniriny zay hoe Madagasikara ho an'ny Kristy Kristy ho an'ny Madagasikara fa tsy maintsy misy foana ny olona tsiro an'ny Kristy ary tsy maintsy ho betsaka izay. Kanefa ny angatantsika amin'Andriamanitra dia hoe mba ho betsaka ny malagasy representerina ny foko malagasy ao amin'ny fiandrianan'Andriamanitra ndray androany. Fa i fireneny Israely ihany nanaovan'Andriamanitra an'izany hoe sady firenena no tonga dia eritreretra hoe fivorim-piangonana ny zanak'Israely. Izany ngamba mega eglizy ngeza indrindra hoe tonga dia olona natapitrisany be dia be no miara mivory rehefa tonga ny fivorian'ny zanak'Israely. Ary ny eo anatin'izay le hoe sady firenena no fiangonana izay dia tsy hoe isa fotsiny ilay fanisana fa sady fanambaram-pinoana hoe zako dia mino alay Jehova Andriamanitra mpaharo ny zavatra rehetra. Marina fa tena nanaranaka ny mahampino mahafiangonana tamin'izany fotoan'izany. Fa koa nisy varavarana nisokatra ho an'ireo izay tsy Israelita ho isan'ny fiangonana. Fantatsika amin'izany ohatra i Rahaba janga. Fantatsika ihany koa i Rota. Fa ireo olona ireo tsy maintsy nanao fanambaram-pinoana zay vao tafiditra ho isan'ny firenen'ny Israely. Ary Rahaba sy Rota moa zany anisan'ny tena hoe vehivavy izay tsy mpino tsy isan'ny Israelita tafiditra anatin'ny razambe an' Jesosy Kristy mihitsy azy. Zany hoe misy fepetra ahafahana miditra ho voaisa ao anatin'izay zanak'Israely izay. Dia tahaka an'izany ihany koa misy fepetra izay arahantsika rehefa hanisa rehefa ahafantatra tsara isika hoe iza marina ametraka ny atotan-taratasy hoe iza marina no mambra ao anatin'ny fiangonana. Dia mitovy amin'izay ihany fanambaram-pinoana tsy tokony ho isan'ny ao anatin'izany mety hoe olona tsy manambara koa tsy mahafantatra koa ary tsy maneho an'izany finoana zany miaina an'izany finoana zany. Mety raha ohatra ka mbola eo amin'izay toeran'izay ianao dia mety mila miandra an'izay fotoana avy amin'Andriamanitra hifoaza ny fanahana izao fanahana an'izay angambany isika ao anatin'izay.
ny fantam'izany fotoan'izany mila ny fanekena iaina araka ny lalàn'Andriamanitra. Ary ihany koa nisy anankiray ho an'ny lehilahy rehetrarehetra dia ny ino? Ny famorana izay anisany mampiditra ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra tamin'izany fotoan'izany. Izany hoe efa hita hatrany amin'ny testamenta taloha izay endrika afanisana afananana n'izay atota taratasy hoe reto ny membre ny fiangonan'Andriamanitra ao anatin'ny firenen'Israely. Ny fahatelo, Andriamanitra izy tena mihitsy no manoratra ny fiangonana anatin'ny boky. Dia inona ny anaran'ilay boky? Bokin'ny fiainana. Sahirana kely tsika indraindray rehefa mieritreritra an'izay le hoe fiaina koa moa zany tsy maintsy anaovana manokana an'izay le hoe mahamambra izay sy ohatr'atsy sisa. Fa Andriamanitra no anisan'ny nanana an'izay ide izay. Apokalipsy 7:15. Apokalipsy 7:17, 20:12. Dia miresaka an'izay hoe bokin'ny fiainana anoratany any anaran'ny olona voafidy. Dia eritreretra hoe Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra azy. Fantany hoe iza no anazy dia nisafidy izy nefa ny anoratra ny olona voafidy no anatin'ny bokin'ny fiainana. Dia donc hijerika ihany koa isika ao amin'ny Korintiana faharoa hoe 9. Ndaso aloha boka aloha fa tena mifandrano kely izany. Mbola tsy tapitra kely zavatra anankiray teo. Eny. Filipiana 4:17 miresaka ny amin'ireo mpiara-miasa aminy izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana. Dia izay ny zavatra ao ataontsika ihany koa hoe tsy fanoratana ny anaran'ny olona amin'ny bokin'ny fiainana fa manana atota taratasy sika hoe iza marina kay no mambra ato anatin'ny fiangonana. Dia ny fahaefatra, hoe fomba ahafahana manavaka ny tena mpino ny mampiambana ao anatin'ny fiangonana ny toerana anankiray. Fomba ahafahana manavaka ny tena mpino ny mampikambana ao amin'ny fiangonana ny toerana anankiray. Aza matahotra ianao raha ohatra hoe fantatra hoe mbola tsy mpino ianao dia hoe avana vela tsy izay le izy. Ny zavatra tokony ho fantatra ao anatin'izany dia misokatra ny fon'Andriamanitra ary misokatra ny fiangonana. Andray ianao rehefa mandray ny famonjena ianao. Fa aza mieritreritra an'izany hoe ho fanavana ho avana zany hoe ny mpino sy ny tsy mpino atao fiangonana. Fa izahay manokana no hahalala amin'izany amin'ny mampitarika anay amin'ny mampitarika hoe ay tena fantany tsara ilay zavatra ijoroany, fantany tsara ny filazany tsara ary tena tokony ho isany ao anatin'izay izy. Na hoe tena mbola miandry kely satria toky mivavaka amin'Andriamanitra isika ny mba tena hahafahanao mandray ny finoana araka ny tena izy izany. Mbola fiangonana anankiray foana tsika fa izay hoe fantatra hoe iza no mambra feno ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fa ny rikolalina dia hoe isika rehetrarehetra rehefa atao ny toko hoe ny interview sy ny rehetrarehetra dia tena hoe ho hita izay finoana marina ao anatintsika izay. Kanefa tsy afaka ny anofy ririnina satria araka ny teneniko teo hoe ny fiangonana universal dia Andriamanitra no mahalala anazy ary fantatra Andriamanitra hoe mpino daholo ny ao anatin'io olona vao izy tombo-kase. Fa izahay tsy Andriamanitra tsy mety tsy hahalala fa mety misy olona mety mahay tsara ny confession de foi izy hainy tsara mihitsy hoe zao ny lalam-pamonjena sy ny rehetrarehetra fa nefa mbola tsy miaina an'izay dia mety ho voafitaka ihany izay ary mety mbola tafiditra ao anatin'ny mpikambana azy izay le hoe mety olona mbola tsy nateraka indray izay fa hainy fotsiny zavatra rehetrarehetra fa farafaratsiny ny antony ilatsika an'izay dia mihafantarana bebe kokoa hoe iza marina ireo olona tena biby eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Korintiana faharoa, etsika zay mamakao Korintiana faharoa toko fahaenina andininy 7:10 dia toizana ka hatramin'ny toko 7:1. Korintiana faharoa toko fahaenina andininy 7:10 hatramin'ny 7:10. Aza mety asiana zioga tsy antononanareo hikabanana amin'ny tsininy
fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona no iombonany mazava sy ny maizana, ary inona ny fanalahan'i Kristy sy belialy, ary inona no iraisan'ny anjarany mino sy ny tsy mino, ary inona ny ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy, fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona. Amen. Araka ny nataon'Andriamanitra hoe honona eo aminy aho, ary andeha eo aminy, ary Andriamanina aho, ary izy olona koa mivoa eo aminy ianareo, ka misalaminy hoy Jehova, ary aza manendy izay zavatra tsy madio, ary izao dia aridray ianareo, ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehova tsy toko. Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ny malala, dia aona isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahatona rehetra, na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, na kahatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tenenina matetika io amin'ny tanora izay anambady hoe aza mahay sola amin'ny tsy mino, fa principalement tena amin'ny nanoratany Paoly azy dia amin'ny fiangonan'Andriamanitra mihitsy no tsy tokony hiaroaro amin'ny olona izay tsy mety mibebaka fa miziriziry amin'ny fahotana, ary mety mireharehany amin'iny mihitsy azy. Dia misy fianzaza maray amin'ireny nareo, hiafaka atao ireny. Dia mety amin'ny fotoana hafa sika mety hianatra kokoa ahoana ny approche, inona ny zavatra tokony ataontsika manoloana ny olona izay mety tsy mety mibebaka, ary mety tafiditra ao anatin'ny miteboka ao ambanimbany eo ihany izay. Fa izay le izy hoe aza miray amin'ny olona tsy mitovy sioka aminao, ka iny ny tena anangananao ny fiainanao sy ny sisa sy ny sisa, indrindrandrindra fa amin'ny fiainanao ara-panahy, fa tena maty any ihany ianao. Fa izay hoe aza miray sioka amin'ny tsy mino. Tsy ny mambara rehetra no azo antoka fampino, ary tsy ny tsy mambara rehetra ihany koa no azo antoka fa tsy pino. Fa izay le izy hoe mila manao an'izay fidirana ho mambra izay mba hafahana mahalala bebe kokoa farafaratsiny any amin'ny surface hafantarana ny zavatra fototra lalina indrindra ny amin'ny fiainana kristianina sy ny finoana kristianina. Ampiavahan'ny Paoly tsara ao amin'ny Korintiana 4:1 ny pino sy ny tsy pino, ary tsy tokony hikambana ozy izy ireo reo satria tempolin'Andriamanitra isika, ary ny tsy pino dia sokajininy tenin'Andriamanitra hoe tempolin'ny sampy. Ny pino dia tempolin'Andriamanitra fa tempolin'ny sampy ireo tsy pino. Fa miresaka kosa nefa izy ao anatin'ny texte hoe tokony hikambana, tokony hikambana ny sampino. Dia mbola manamafy an'izay ideana mpikambana ao anatina fiangonana an-toerana iray izay ny tenin'Andriamanitra izay lazain'i Paoly eo. Ao anatin'ilay cours ADN dia misy fampahafantarana araka amin'ny sahako teo ny valeur, ny théologie foka, ny doctrine fotsy, ny tantara, ny rafitra sy ny sisa sy ny sisa. Fa ao rehefa vita izay dia misy ny resadresaka na ny interview izay ahalalana marina hoe tahaka ny ahoana marina moa théologie, tahaka ny ahoana ny finoany an'Andriamanitra. Ny tena pino dia confirmen'ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny fiainana, indrindrandrindra ny finoany an' Jesosy Kristy. Fahadimy, tsy mamonjy ny fidirana ho mpikambana fa marika ny famonjena. Ide anankiray izay raisiko tamin'ny mpampianatra soratra masina Mark Dever izay mampianatra ny amin'ny mahasarobidy an'izany hoe mambra amina fiangonana an-toerana izany, izay teny anankiray izay hoe tsy mamonjy ny fidirana ho mpikambana fa marika ny mahavoavonjy. Inona no mamonjy atsika? Mba mafimafy hoe azafady? Kay tena raha mahazo nareo zany assurance aty anatiko zany maheno an'izany teninareo zany.
zay le izy ny finoana ny jesosy kristy irery any zay no mahavonjy ny finoana ny zava-bita ny jesosy kristy ary raisina amin'ny fahasoavana izy io Efesiana 2:7 hoe mba inamerina an'izay isika mba tsy sanatriany zany mieritrehitra hoe ay zay le zany ay mitra okambana zany mahavaovonjy tsia diso be mihitsy zany fa adosoana vehivava na ohatra ka izay 2:7 fa fahasoavana namonjenanareo amin'inona amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa tafiditra mahatanatin'ny asa le hoe fidiranao mambra ny fiangonana fandrao isy irehare fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba hanganantsika resahana hoe tsy asana amin'izay kanefa asa voaforona ho amin'ny asa izay voavonjy rehetrarehetra atsika hoe mahasamihafan'izay mazava hoe tsy mamonjy ny asa fa ny asa misy asa ny man'Andriamanitra ho an'ireo izay efa novonjeny sy novidiny rahateo fa voavonjy ianao dia tokony ho isan'ny mamra feno amina fiangonana toerana anankiray asan'ny apôstôly 2:7 dia mivarotoy izao hoe nideran'Andriamanitra sady nahita fity amin'ny vahoaka rehetra ary ny olombonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo dia tiako tsy piatsika mahitsy ilay hoe ary ny olombonjena mbola manamafy an'izay le hoe mariky ny mahavaovonjy ny fidirana ho isan'ny mambra ny fiangonana anankiray antoerana anankiray nanampiany tompo isan'andro ho isan'ireo ary hoe fa nisy isa teo fa nanampiana ny olona vonjena vaovao ho isan'ny mambra ny fiangonana antoerana dia tao a Jerosalema no mazava ho azy tamin'ity asan'ny apôstôly ity izany hoe ny olombonjena dia sady tafiditra ao amin'ny fiangonana maneran-tany ihany koa ampidirina ao amin'ny fiangonana antoerana anankiray fahaenina fanolora tena manan-danja ny firotsahana ny mpikambana ao amin'ny fiangonana antoerana iray fanolora tena manan-danja ny firotsahana mpikambana ao amin'ny fiangonana antoerana anankiray mbola ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2 nakahantsika ohatra 2:7 inona ny voalaza ao ary izy ireo nahatra tamin'ny inona fampianarany apôstôly sy ny inona sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana ary izy ireo izy nahatra tamin'ny fampianarany apôstôly sy ny fiombonana ary ny famakinany mofo sy ny fivavahana fampianarany apôstôly zany hoe raha mirotsaka ho mpikambana amina fiangonana anankiray ianao dia tahaka an'ireto olona tao Jerosalema ireto manaiky ireo doctrine salama na ny fotom-pampianarana salama na taoko amin'ny teny frantsay hoe soumission à la sainte doctrine fanoratena zany ary fanoratena manan-danja tsy tokony ho amaivanina zay ny resana hoe inona moa doctrine fototra hijonontsika ao anatin'izao fiangonana izao dia ao anatin'izay ihany koa fanekena ny fahefan'ny apôstôly zay le hoe ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianarany apôstôly nanaiky ny fahefan'ny apôstôly ampianatra an'izy ireo fanoratena zany fanekena iombina amin'ny afo zay mety ho fanambo ho an'ny personnalité ny olona sasany zay somary tia mikombokombona kokoa tsy miteny aho hoe ratsy izany fa izay ny fiizinao zay ny mahianao anao fa nefa ny ampianariny soratra masina ihany koa tsika hivelatra ahatra amin'izay le hoe fiombonana zany hoe fanoloratena mbola manan-danja ihany koa zay tokony isokafantsika tsiraray azy amin'ny rahalahy sy amam-bavy zay isan'ny fiangonana fanekena iray amin'ny Kristy
zay le hoe famakinany mofo zany zavatra lekeny reo olo reo iray amin'ny kristy ary tsy aron zany firaisana amin'ny kristy zany fa ihany koa fanekena hivavaka ity zay zavatra fampiarana mety rehefa mahafantatra tsara mamambonanao anatin'ny fiangonana ianao dia fantatra hoe responsabilité anao kay fa tsy responsabilité amin'ny paster reny na responsabilité amin'ny olona reny ny manino ny mivavaka ho an'ny rahalasana bavy dia zay le hoe fanolona tena manan-danja ny fanekena ny firotsahana ho mambra ho mpikambana ho anatin'ny fiangonana amin'ny toerana dia aza hoentin'ny sanatrian'izany ny mety ny fisainany nofitsika no midirigentsika na mibaiko antsika ao anatin'izay no mety hoe mialatsika ako amin'ity tenyity hoe mety ny fahakamono lo zahako tsy hiditra mambra satria zahako za tsy havitan'izany hivavaka ho an'ny fiangonan'izany mampalahelo tsy azo loha le izy raha ohatra ka izay no andraisanao azy fa raiso tombotsoa mihitsy le hoe iza dia isan'ny mpisorona Andriamanitra mitondra ny rahalako sy ny rahalabaviko sy ny rahavaviko sy ny anabaviko sy ny rehetrarehetra ny anabaviko hoe ao anatrehan'Andriamanitra tombotsoa le zany tombotsoa zany tsy ny olona rehetrarehetra manana an'izany fa ny mpikambana ny fiangonana toerana ny tokony alalan'izay tombotsoa manokana izay rehefa mirotsaka ho mpikambana ny fiangonana toerana iray ianao dia manaiky hitoy hianatra sy hiaina ireo fotom-pampianarana salama toren'ny fiangonana ampianarany baiboly manaiky ny fahefan'ireo olona sy mpitandrina eo anivon'ny fiangonana raha mpikambana ianao a mety mbola tsy mpikambana ianao na izy inona moa nidira paster amin'izay fiainako anany ana raha ohatra hoe amena fanampy ianao manoloana amin'ny mety fiainanao manokana zay hita iarahany rehetrarehetra mahalala sy mahita hoe tsy araka an'Andriamanitra tsy anatrian'izany miaina anatin'ny fijangajangana miaina anatin'ny tsy haiko fahalotona mety fimamona sy ny rehetrarehetra sy ny sisa sy ny sisa fornication sy ny sisa dia zay le hoe izy rehetra nanaiky naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly naharitra amin'ny fahefan'ny apôstôly dia ihany koa izahay mitondra n'izay fahefana tondran'Andriamanitra izay dia hiteny eo amin'ny fiainanao raha ohatra ka ilana ary tsy hiteny anarana fotsiny fa rehefa misy zavatra mahafinaritra misy zavatra hirosonao dia hiteny an'izany tena mahafinaritra ilay firosonao fa toy izy ohatrany asika le izy mbola ao ve tsika ao tsara mahafinaritra mihitsy hoe ao tsara izay le izy manaiky isika ny isokafany fiainantsika manokana tsy ampitandrina ihany fa mitsika samitsika satria mifampikekeloka ianareo izy izy iroso mifampiarana n'izany bebe kokoa isika hoe tena ho fiangonana toerana miainan'izany hoe misy namanao mba tena izahany hoe zahako rahalahy tena ity ny zavatra tena mahalatsaka hoe eto ambavaka na zara na vavy zara vavy tsika ohatrany senamety aloha raha vady le hoe ranavavy na ranavavy ohatrany metimety kokoa le mpiravavy zara vavy zao ny zavatra tena za ty zao ane za ty mba eto ambavaka dia azotona mangarahary ianao aveo zany tena fiangonan'Andriamanitra dia iroso amin'izany isika amen misaotra rahalaluka ao anatin'izay ihany koa fanolona tena manan-danja mbola mitebotra fahenina ihany satria anaiky ianao ny fampiarana amin'ny fitsipika amin'ny fitsipiky ny fiangonana sy ny famaizana raha ilana tanatin'ny 2015 zany no mitokanana olona folo taona am'ity zany amin'ny septembre 2021 nanomboka tarika amin'ny fiangonan'Andriamanitra tsika fiangonan'izao tarika amin'ny ekipan'ny olona rehetrarehetra ary nahagaga voavevoatsena nalala zany 14 mars 2010 no nitsanga zao fiangonan'izao 14 mars 2021
no natao ny fifamondrana pahefana tamina sikimina tamin'izany fotoana zany. Fa tanatin'ireo fotoana rehetrarehetra zay nitandremana dia nahita olona anankitelo zay tena tsy maintsy anankitelo no tsy maintsy noroahana miala ny fiangonana satria tena anatin'ny zavatra sady tsisy fibebahana no tena hoe mihizigizina ny anankiray mitatsaiko natadidinareo mety hitanareo lava ny sasany tamin'izany la hoe le misy rahalahy anankiray zay sady mikotikotiny ankizy vavy tao am-piangonana izy zay foa no manadaladalanyzay ankizikizy vavy hitaneo ny anankiray zay miharcelé zay indrindra miharcelé dia ihany kio no teneniny hoe Jesosy no tsy tia olona mainty nefa izy olona mainty gasy dia niconfrontena izy dia niconfrontena izy dia tena izy no somary tsy dia tena milama dia za fotsiny tena manomboka zao ianao ty varavarana fiangonana ty tsy azonao hidirana ntsony manam-pialanao amin'izay fihevitra ao zay misy tamin'ny fomba hafa ihany keo nampiarana an'izany inapitizy fitipika ifampifehezana anivon'ny fiangonana zany ny sasany tena hoe miaina tao anatin'ny fahotana dia mety tsy maintsy natsatra ohatra amina asa fanompona sy ny sisa sy ny sisa tsy voatery zay daholo ny anatsarana ny olona amin'ny asa fanompona fa indraindray anisany zay dia zay rehefa norately manandanja miaiky ombina amin'ny hafa tahaka ny voalaza amin'ny asany apôstôly toko faharoa io fa manaiky hivavaka naka ilay voalaza teo manaiky hitory amin'ny hafa manaiky hanomana arabola ny fiangonana amin'toerana amin'izay filany ilany ny fiangonana an'izany izany fanora tena manandanja zany tokony hosaina sy hoetreretina tsara ary tokony hosona rehefa pino ianao. Fahafito ny firotsahanao mpikambanao anatin'ny fiangonana toerana anankiray dia mandianondry ambanin'ny fitarian'ny mpiandry nampitandrina mahonena ny olona miondry miaraka mampalahelo ny ondry manderery tsy miaraka amin'ny andianondry tsy misy mpiraharaha tsy misy mpikarakara tsy misy mpanaramaso tsy misy mpiaro tsy misy mpisitona amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ianao nge mahoany kely tsika Petera voalohany toko fahafiry zao toko fahadimy andininy fahafiry voalohany ka hatramin'ny fahatelo koa ny amin'ny olona izay eo aminareo izao zay naman'ny olona sy vavolombelon'ny fijan'ny Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa aseho dia mananatra azy hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo mitandrina azy tsy amtery fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy tsy amin'ny ofim-panjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa amin'ny fianaran'ny ondry fa ho fianaran'ny ondry. Eo i Petera dia mametraka ny hasin'ny mpitandrina ny tokony toetoetra ny mpitandrina ankoatran'ny Paoly izay miresaka an'izany any amin'ny Timoty sy any amin'ny Titusy dia hoe olona izay miandry ny ondrin'Andriamanitra mitandrina anazy sy amtery tsy tia rena maloto manana zotom-panahy tsy mpanjakazaka amin'ny fiandrasana fianarana ho an'ny ondry izany hoe miimplike io teny io hoe misy olona izay andehanondry voafaritra tsara tandremana olona mpitandrina izay voafaritra tsara. Mahafinaritra ana rehefa sendra mandeha makany Analakely ohatra dia fantatry ny olona any izay la hoe iza no mitandrina azy makany ohatra any ato satria mety ozintsika hoe menatritsika na ohatra ka misy hevitra tiako hazavako anatin'izay fa rehefa tonga any ahako ohatra
dia tsy miantso anao hoe pastera na pastera toja zao satria fantany hoe iza ny pasterany azo manao le izy hoe reto na ity no pasterany dia izy ankoatran'io tsy pasterany zany hoe tsy zako tsy pasteran'olona rehetrarehetra fa pasteranareo dia nareo ihany keo tsy hoe pasteranareo daholo babaiso loha voatra fa misy olona mpitandrina anareo mazava tsara azontsika le izy dia izay ny zavatra azontsika tsoana avy amin'io zavatra resahno petera io hoe misy pastera voafaritra tsara misy loolona voafaritra tsara mitarika ny fiangonana ao amin'ny fiangonana izay voafaritra tsara dia mianalalakely ohatra rehefa tonga ohatra ny tanteraka dia pastera tanteraka ny antsoa satria ino ny pasterana azontsika le izy dia ohatr'izay le izy hoe mila mahafantatra an'izay tsara ary ny mampikambana anao no anisan'ny mamaritra bebebe kokoa an'izay hoe iza ny mpitandrina anao natao filamatra izahay hoanahako izay hoe filamatra izay no endrikana fitariana famaritana ny atao hoe fitariana izay lamana filamatra no maritana ny atao hoe fitariana mametraka ho filamatra mipetraka ho filamatra dia izay hoe mahandian'ondry ambanina fitariana mpiandro mahazavatsara ny mpikambana ao anatin'ny fiangonana toerana anankiray fahavalo manamora asa fampona sy fampiasana fanomezam-pahasoavana eo amin'ny fiangonana toerana ny mampikambana za manokana tsy resy lahatra amin'ity zavatra pratika fanaon'ny olona sasany ity hoe olona mandalo na ohatra hoe itinérant mpino mandalo mitetitety fiangonana na mandeha makatsy makano zany hoe zany tsy salamy zany ny mampikambana anao anatin'ny fiangonana toerana anankiray dia hoe tena mandrotsaka ny fonao sy ny sainao ny aminao rehetrarehetra ao amina eglizy lokala anankiray ianao azay na tonga anaty tsy resy lahatra ny amin'le hoe sady ary amin'ny anglisy no aty amin'ny tamin'ny fotoanandro tamin'ny sady amin'ny anglisy no ary amin'ny frantsay no ary amin'ny malagasy fa tokony défini tsara hoe aiza ianao mazava tsara zay ary zay no manampy antsika le hoe aty isika satria défini tsara le izy amin'izao fotoan'izao hoe iza maro no ondry tandrimanay fa tia le zavatra tsy tena maresy lahatra anahako hoe misy karazan'olona mandehandeha ohatra hoe manana fanomezam-pahasoavana izy dia mandeha mitentety fiangonana dia izay miandro ny andehanany tetetezana fiangonana dia aniny hampiasa le fanomezam-pahasoavana any amin'le fiangonana samy hafa reny hoanahako sady tsy raro no an'le olona naovana an'le izy satria amin'ny lafindray apetraka ho fanaovana démonstration fotsiny le olona no tsy mety aloha an'le olona manao anazy satria tsy anaka an'andriamanitra zay tokony olona mifantsika tsara ao anatina fiangonana toerana anankiray no tena miservina mampiasa ny fanomezam-pahasoavana io tsy talenta fotsiny fa fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra ary zay no nefa tena zay tamin'ny herinandro hoe solicitena mihitsy ilay différence ao anatin'ilay fanomezam-pahasoavana mba hahafahantsika ho fiangonana feno kokoa dia samy ampiasa amin'izay sika misy ny sasany ao amin'ny fanomezam-pahasoavana ny mandray vahiny misy ny sasany amin'ny fanomezam-pahasoavana tsy ao aminatin'le baiboly zany fa ampiasantsika ihany koa manao any amin'ny testamenta taloha fa tsy tena hita be mazava be eo amin'ny testamenta vaovao manao mozika sy mampahery sy mampianatra sy tsy haiko ny zavatra maro isan-karazany rehetrarehetra reny dia tokony isika samy ao anatin'ny fiangonana toerana tsara no mampiasa an'izy ireny fitahiana ho amin'ny tsiraray avy misy fotoana anatin'ny terenana misy an'ity olo ty olo ty neka dia tena hoe mahay mampianatra be ne izy mahay mampianatra ny soratra anazy da ozy izy hoe raha tsy manaiky izy misosomaitre ao anatin'ny fiangonana toerana anankiray ary tena miditra tsara ao tsy afaka manarano oatra azy ray zay fa ihany koa mbola mampirisika an'ilay fahadisoa-kevitra hoe misy mpino mpandehandeha any dia zay fotsiny miantony andehandehanany anaovany ny asa fanompona na ihany koa misy mifanohitra amin'izay hoe mandehandeha fa tia manao sakafo mana burger hoe tia ny anahako asiko an'ity lasokely ty tsy ampy an'izao le ary dia tsy ampy an'izao le ary dia mba hafeno tsara anahako dia aleo zako makanisy makatsy dia amin'izay afentsarana ny vavahantsika dia eto isika no samy feno satria ampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny tsiraray avy
fa tsy mahasoa zany fa ilanao ihany koa lay taolana zay amenanao ndraindray ilanao lay anana ilanao ihany koa lay tafikena mahafinaritra sa ahoana ara-panany resahako tsoka matavo izy ilalatsika ato ilatsika zay dia ozy izy hoe midira tsara tena hoe aoka tena ho tafiditra tsara ao anatina fiangonana toerana mba hahafahanao mampiasa tsara satria fantatra hoe fitiavana no anaovanao an'izay a fa tsy hoe sanatrian'izany te ampiseho anay fanomezam-pahasoavanao fotsiny mety manana fanomezam-pahasoavana maminany ianao mampianatra manasitrana fa ho anahako raha tena raha ny kristiana mpandehandeha zany tsy tokony homena sehatra eo anivon'ny fiangonana toerana satria reny mihitsy no mpanimba ny fiangonana matetika mialatsiny afaka mandeha mahitsy ao amin'ny galatiana toko faharoa dimy faefatra dia ozy izy paoly misy olona ozy izy misokosoko miditra ny aminareo any misy olona miditra manginginy dia mampianatra dia mampiasa n'ilay dia avy eo vitany dia gany dia lasa ndray izy mandeha makary amin'ny toerana hafa dia ainsi de suite dia manimba ny fiangonana zany fa raha te hisitraka an'izany privilège zany dia mila mitombina tsara ao amin'ny fiangonana amin'ny toerana tsara ny olona manana an'ireny fanomezam-pahasoavana ireny manaiky ny sosometatra manesy tena ao anatin'izany dia anatin'izay a tsy fampirantiana le izy fa tena hoe mianatra amin'ity ny vahoakan'Andriamanitra io misy olona sarotra tiavina ao anatin'ny vahoakan'Andriamanitra mety ozy izinao hoe za mihitsy zay dia misy olona mora tiavina dia ianarana daholona mianatra amin'ity an'ilay olona sarotra tiavina raha lay mora tiavina dia ao anatin'ny fijanonanao fitombenanao tsara ao amin'ny fiangonana toerana no ahafahana mianatra an'izany fa kosa raha mambra ny fiangonana toerana anankiray ianao dia vao mainka solicité amprisiana ary rehefa tonga ny interview dia le izy am'ilay fanontanian'izay hoe inona kay ny fahafantaranao ny fanomezam-pahasoavanao raha tsy fantatrao le izy dia ho ampianarina ianao hijery misy gris ampiasantsika hijerenana hoe inona kay ny fanomezam-pahasoavanao ity dia atosika ianao hoe alefa vao mainka solicité izay fampiasana ny fanomezam-pahasoavana zay dia izay nan'Andriamanitra ho an'ny fiangonana manokana mihitsy ny ampiasana amin'izay fanomezam-pahasoavana izay fasivy velona-kely amin'ilay zavatra mety avavoresaka tany anokely tany manamora ny fampianana ny fampifehezana ara-tsoratra masina ny mahampikambana ny ankonana tsy misy fifampifehezana dia ina ny fiantsoana azy ao mba fampitentsika ohatra hoe le zaza zany zao ohatra raha ohatra ka babalianana anankiray fa le zaza ohatra dia tena miteneniny olona tena tonga mialatsiny zaza savy inareo e satria tsy manana an'izay zavatra fifampifehezana ao anatin'ny tokantrano zay dia nataon'Andriamanitra ampiatra fifampifehezana ny fiangonan'Andriamanitra ary ny mampikambana ny tena ahafahana mampiatra an'izany sarotra be ny ampiatra fifampifehezana amina olona zay tsy anatiny akoriny izy ataonao ahoana manao an'izany hoe ohatra hoe ho tonga any aminay ohatra ianao a dia ianao efa olon-dehibe iny no asaiko mandeha miditra makary amin'ny toilette no miondrika sady mieritreritra tsara hoe ina le tsy mety nataoko hafahafa ihany a tsy mety fa hoe ny zanako ao an-trano na hoe ny olona izay manampy anay miaraka aminay ao an-trano raha ohatra ka misy zavatra mandingana ny fifampifehezana rehefa fantatra hoe zao no tokony atao nefa fantatra hoe rehefa manomboka amin'ny sivy dia tsy azo atao tsony mivoaka fa hoan'ireo alika manana masika ireo dia ina anao fa mba dia hoan'ny alika masika tokoa ianao dia ohatr'izay le izy misy fifampifehezana ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana toerana matotoko fa 7 no ahitantsika an'izay
fa hosongatsongany kely amin'ny fafito ambin'ny folo mandehanantsika malaky mahoaoko kely zava-dehibe ty fa mahareta kely fefahamarantsika fa sivy matio toko fa valo ambin'ny folo izy teo dia ny fafito ambin'ny folo fandao hiakatra kely ary amin'ny fadimy ambin'ny folo ary nanota aminao ny rahalainao mbola miverina foana hoe olona pilo no ao anatin'izany hoe fiangonana antoerana membre ny fiangonana antoerana izay dia makanesa any aminy ka rehefa mitokany ianareo roalahy dia aseho azy ny fahasoana raha miainanao izy dia fahazonao ny rahalanao fa raha tsy miainanao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa avy amin'ny fiangonana ihany mba ho voamarina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona roa na telo zay nalaina tany amin'ny Deutéronomie toko fasivy ambin'ny folo ary raha tsy mety miaino ireo izy miaraka amin'ny roa lahy zany dia ambarao amin'ny fiangonana ambarao amin'ny fiangonana koa izy dia aoka ataonao ho tahaka ny jentilisa sy mpamory hevitra izy raha ohatra zany ka misy olona eto anivontsika dia ohatra le nataoko anankiray zay tsy hitatsoko izy hoe dia efa tena alefanay ianao fa tsy mahazo miaraka aminay an'intsony dia kotany ohatra hoe jentilisa mila an'Andriamanitra afaka ny mivavaka ao anazy sika mba andraisany an'Andriamanitra rehefa misy manota eo anivon'ny fiangonana dia misy fitsipika ambarany soratra masina tokony hifampifehezatsika misy dingana atao ny amin'ny confrontation ny amin'izay fahotana izay ianao sy izy mandinginy ianao sy olo-kafa ary rehefa tsy mety mibebaka izy dia eo anatrehan'ny fiangonana no anaovana an'izay zavatra izay ao amin'ny Korintiana voalohany toko fadimy andiny fadimy dia norohana tahaka ilay zavatra nataoko ilay tantaraka tamintsika hoe misy olona norohana mihitsy nalefa satria tsy mibebaka ny fahafolo manamora ny fampamoana ho an'ny mpitandrina eo anatrehan'Andriamanitra ny mahampikabana manamora ny fampamoana ho ataon'ny mpitandrina eo anatrehan'Andriamanitra ny mahampikabana zavatra anisany mampangovotra anahako indrindra na lasa nambavy eo anatrehan'Andriamanitra dia za idray avoany tsy maintsy hampamoana eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny aro tsiraray avy indrindra fa hiditra amin'izay resaka mambo izay tsika hoe fantatra hoe reto ny reto hoe fananinana tsy nampianarina ho azy ny fahamarinana fananinana tsy natoninao izy fananinana tsy nomenao fanamby izy fananinana izy no tsy noteneninao hoe tsy mety zao dia ho azy ny zavatra mahatahotra anazy ndreky dia ndao hiara iasa isika ao anatin'izay Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fafito ambin'ny folo ten'Andriamanitra ho atsika mpino tsiraray avy ty maneke ny mpitondra anareo ka manino azy izy efa ao vetsika ka manino ka manoava azy fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony ataon'ny olona mbola ao ampamoana mba hanaovany izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny leralahy leranambavy fa hoanao izy mpanotra ny Hebreo fa tsy ahasoanareo izany tsy ahasoanareo izany rehefa anatin'ny mpikambana ao anatin'ny fiangonana isika dia fantatray tsara hoe iza moa no adity sy andraikitray ary mangataka amin'ny tompo aho hoe iampy izahay maha ekipalohany amen na ve dia iza no adity sy andraikitray dia mazava ho azy fa reo izay miaiky teto anatrehan'ny fiangonana teo anatrehan'ny olona ihany koa hoe izahay toko dia manaiky ny fahefanatolotr'Andriamanitra an'ireo mpitandrina ka anaiky itenenan'izy ireo izahay ny firotsahantsika ho mpikambana na ho mambana no ahafantaranay an'izany hoe iza marina moa izay olo izay ate ampaheranareo aho ampitehiteny aminareo aho mampitandrinareo aho hoe tena tsy mora ny retsy ty asy ty fa iseho eo anatrehan'Andriamanitra mpitahamariky izay dray androany mpitahamariky izany mandray noty
amin'ny fomba fiasa dia mahampio re izahay fiangonana, ampio nareo izahay tanjona nareo, manatona rehefa misy zavatra ilana fifampiresitana. Ary ekeo re tao zavatra ohatrany tsy mety, fa ekeo re ny fitondrana na dia tsy tanteraka azy. Indraindray zay matikena maso, indraindray iza matikena maso, na dia tsy tokony hanana an'izany satria matahotra no mety ho répercussion raha ohatra ka hitety. Indraindray tsapaka za manokana tsapaka hoe ohatrany tsy te hanokatra amin'ny fiainanao zany ianao, fa apio re ahy, apio re izahay. Indraindray tena misaina miaraka ny nofo loatra izahay ka matahotra na ny teny tenenina azy, fa apio izahay. Apio izahay amin'ny fitenenanao, tena ho anahako rehefa tonga ny fotoana hoe tena voraisinao mpikambana amin'ny fomba ofisialy sy ohatr'izany sa sisa itsika tsy raha ihany tena hoe tenena manaiky ny fahefana mipetraka Andriamanitra aminareo izahay. Ary mbola mitoetra ao anatin'ny fahamarinana anaty-tsoratra masina sy miaina anaty-tsoratra masina ianareo dia mbola alohanareo foana izahay. Matahotra izahay ndraindray mbola iverenaka any tena ina midira pastera amin'izany, fa za manokana raha lasana bavy amananako azy. Misy fotoana ako tena hoe mety misy sasana amintsika ny tenen'ny tantarako an'ity hoe tamin'ny fotoana zay hoe nidirako tato amin'ny fiangonana Tanasity tamin'izany fotoana izany, mbola tsy tena hoe membre ohatry ny ahoana akory ny ariako, fa nanatona ny mpitandrina, nanatona ny mpitatra rehetrarehetra. Zay fantatro dia miteny aho hoe za mbola tanora be dia be ny zavatra mety tsy ho mety atao mangataka teneno any, fa manaiky ny fahefanareo any dia amboarina, tena manaiky hoe amboarin'Andriamanitra avy amin'ny alalanareo. Dia tena tsy misorona izy ireo tamin'izay zavatra hitan'izy ireo tena hoe nafana nanangana anako tanatin'izany, tombontsoa zany, tombontsoa lehibe zany. Dia manaova fo tahaka an'izany ihany koa isika tsy raha avy tenteny hoe amin'izay lafiny izay dia mba manahafa raha na dia tsy tanteraka azy. Amen. Mbo iaraka hitsangana isika. Dia malalako azy dia ity teny ny Mark Dever zay teolojiana sy mpanoratra ny boky Marka 1 na Marka 7 ahafantarana ny fiangonana Salama. Ozy izy ny mampikambana ao amin'ny fiangonana dia fahafahana ho antsika hifampitantana azafady amin'ny andraikitra sy fitiavana, amin'ny alalan'ny fanekena ho isan'ny fiangonana iray manokana, dia ampahafantarantsika amin'ireo mpitandrina sy mpikambana hafa ao amin'ny fiangonana toerana io fa manolo tena amin'ny fanetretena, fandraisana anjara amin'ny fanomezana vavaka ary fanompona isika, manome fahafahana ho an'ity namantsika isika mba hanantena zavatra lehibe avy amintsika amin'ireo sehatra ireo, ary mampahafantatra fa andraikitsy ny fiangonana antoerana isika. Zany hoe tahaka no miteny isika rehefa miditra mikambana hoe andraikitsareo izahay. Rehefa misy fahoriana, rehefa misy ataoko hoe fahasarotana, dia ny olona tena fantatra fa adidy sy andraikitray, adidy sy andraikitra ny fiangonana, dia tena izay tokoa hoe tsy maintsy mirotsaka ny fiangonana mandray an'izay adidy sy andraikitra izay amin'ny alalan'ny fanolorantsika tena ho mpikambana ao anatin'ny fiangonana nefa ny ahafahana mahafantatra an'izany sy manao an'izany. Toy izao ihany manome toky ny fiangonana amin'ny fanoloran-tenantsika amin'ny Kristy, amin'ny alalan'ny fanompona miaraka amin'izy ireo isika, ary miantso azy ireo mba hanolo tena amin'ny fanompona sy fampaherezana koa.